Faly miarahaba antsika rehetra amin'izao Talata 7 ny volana Jolay izao. Ny Rhapsody ny Fahamarinana an'io dia mitondra ny lohateny hoe rehefa mitombo ny fahasoavana. Petera 2 toko voalohany 2 ny tenin'Andriamanitra fanokafana amin'ity anio ity. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy: ampitomboina ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana an'Andriamanitra sy Jesosy Tompontsika. Ny andinin'ny fanokafana dia milaza amintsika ny fomba ampitomboina ny fahasoavana sy ny fiadanana eo amin'ny fiainanao, dia amin'ny alalan'ny fahalalana an'Andriamanitra sy Jesosy Tompontsika izany. Izany hoe arakaraky ny anaranao ahalala bebe kokoa an'Andriamanitra sy Jesosy Tompo no hitombon'ny fahasoavan'Andriamanitra misimisy kokoa izay hiasa eo amin'ny fiainanao. Rehefa mitombo ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, inona ny vokany? Misy hevitra iray omen'ny ohabolana toko 425 atsika. Hoy izy: be hery ny lehilahy endry, eny mitombo hery ny olona manam-pahalalana. Ny teny hoe hery dia nadika avy amin'ny teny hebreo hoe koahy, midika koa hoe fahaiza-manao. Midika izany fa arakaraky ny fahalalanao ny tenin'Andriamanitra no mampitombo ny fahaiza-manaonao. Mahita ianao fa mbola betsaka ny azonao atao. Andriamanitra dia manome andraikitra antsika araka ny fahasoavana sy ny fahaiza-manao izay nomeny antsika. Noho izany, na inona asaina ataonao dia misy fahasoavana ho anao anatanteraka izany. Averiko indray mandeha, na inona asaina ataonao dia misy fahasoavana ho anao ahatanteraka izany. Na izany aza, tsy afaka hanao mihoatra noho ny fahasoavana na ny fahaizan'Andriamanitra miasa ao anatinao ianao. Amin'izay fotoana izay no ilainao ny fahasoavana mitombo na mihabetsaka. Misy ny olona tsy manana afa-tsy ny fahaiza-mitantana orinasa tonony, raha ny sasany kosa amin'ny sehatra kely fotsiny, fa ny hafa indray manana fahafahana hanao asa goavana na maneran-tany. Eo amin'ny sehatry ny fitarihana dia mitovy amin'izay ihany. Tsy afaka mitondra afa-tsy amin'ny ahalehiben'ny fahafahana nomen'Andriamanitra anao ianao. Averiko indray, tsy afaka mitondra afa-tsy amin'ny ahalehiben'ny fahafahana nomen'Andriamanitra anao ianao. Ny zavatra ataon'Andriamanitra ho anao rehefa te hampiakatra ny fiainanao izy dia mampitombo ny fahaiza-manaonao sy ny fahafahanao manao mihoatra noho ny teo aloha. Hoy ny Jakoba 4:4, fa manome fahasoavana bebe kokoa izy. Mety hiteny ianao avy eo hoe dia hiandry an'Andriamanitra fotsiny aho izany, mandra-panomezan'Andriamanitra fahasoavana bebe kokoa ahafahako mitantana andraikitra bebe kokoa eo amin'ny fiainana. Tsia, efa nolazainy taminao ny fomba ampitomboana ny fahasoavany eo amin'ny fiainanao. Izany dia amin'ny alalan'ny fahalalana an'Andriamanitra, ilay epignosisn'Andriamanitra na fahalalana marina sy mahitsy. Miaraka amin'izany fahasoavana mitombo izany dia lasa mahomby kokoa ianao, miaraka amin'ny vokatra lehibe lavitra noho ny teo. Aleloia! Izao dia hanao fanekem-pinoana isika, izaho hamaky azy ary manasanao hamerina amin'ny fonao rehetra. Mitombo ao amin'ny fanahiko ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra, ka mitombo ny fahaiza-manaoko. Kristy no ato anatiko, koa dia manana hery aho anao ny zavatra rehetra. Ho ampy amin'ny fahafenon'i Kristy. Fantatro